Salama tompoko, ato anatin'ny tafatafa mivantana ny Education USA Madagascar indray ianao manaraka an'ity page Facebook ny Education USA Madagascar sy ny ambassade américaine ity miarabanao ary iresaka indrayntsika hoe inona ny tsara ho fantatra mahakasika ny fanohizana ny fianarana any États-Unis. Loha hevitra anankiray amin'izay aloha zany no resantsika. Isaky ny manontanytsika eto amin'ity page Facebook ity dia hoe za te hianatra any États-Unis ahoana kay ny tokony atao. Isan'ny valy tena omenay anao foana dia misy dingana 10 mazava tsara mila arahina mila amferimberina jerentsika foana zany hoe inavy ireo dingana 10 tsara ho fantatra raha no fianarana any États-Unis. Education USA Madagascar izay soloany manohina lalako vony tena eto no manana ny falim-pantaniana rehetra mahakasika an'izay. Salama manohina. Salama tantely. Salama. Alors hiditra amin'ilay dingana voalohany avy hatrany hoe ahoana ny fomba hisafidianana fianarana na université anankiray zany zay zany le fean'ity tafatafa mivantana androany ity. Akatoerana mpianatra manohina dia ametraka ny fanontaniana. Za zany zao isan'ireo maniry anohy fianarana États-Unis mazava ho azy fa hoe manana fikasana hoe misy fianarana zay hitako tamin'ny horonan-tsary na hitako eny amin'ny documentaire reny hoe misy université tena te hoany mafy mihitsy ny inona ny tokony ataoko hoe anatanteraka zay nofinofiko izay misy torohevitra avy afaka omeny Education USA amin'izay anaraka an'izay nofinofiko izay Eny, falmerabantsika aloha mamerina ny fiarabana. Misy torohevitra tokoa afaka ataony omeny Education USA anampinanao atongavanao any amin'ny toeram-pianarana izay mety aminao. Dia io ilay fanamariana ny mboantsika an'ity tafatafa mivantana ity hoe toeram-pianarana mety aminao ilay hojerentsika eto androany. Ahoana ny ahafahana mijery toeram-pianarana mifanaraka amin'izay tena ilainao sy amin'ny maizy anao sy amin'izay afaka ampitombonanao ao anatin'ny fianaranao. Zany hoe mety maheno anarana toeram-pianarana ianao malaza be dia mba nofinofinao ny hianatra any fa mety tsy mety aminao ilay izy dia tsy mety aminao raha tsy mety aminao fa le mety aminao no tena tsara ho anao. Dia andaontsika hiresaka fohifohy etỳ ampiandohana hoe inona ireo mety fiheverana mety diso ho ahiditsika kely ao anatin'izany hoe fitediavana toeram-pianarana izany. Voalohany tsy misy ny toeram-pianarana tsara kokoa na ambony kokoa no toeram-pianarana sasany. Ary io tena ny université rehetra no miara-manaiky an'izany. Ny Education USA ratany no miara-manaiky an'izany. Fa ny mahatsara ny université anankiray dia tsy ny lazany ary tsy ny laharana omen'ny aterineto anazy na ny fahenonao anazy any anaty horonan-tsary fa ny fifanarahany amin'ny maizy anao sy amin'izay tadiavinao. Zany hoe aza sidokany reny zany hoe reto izy ny aterineto ny folo malaza indrindra ny États-Unis fa misy 4,000 mihoatra ny université azonao ale ary ireo tsirairay avy ireo dia samy tsara raha mety aminao ary ratsy raha tsy mety aminao na malaza aza. Izay aloha zany anankiray tena tsara ho fantatra. Faharoa tsy ianao zany no miezaka miditra ao anatin'ilay université ka hoe université ohatr'izao io ka mila olona ohatr'izao dia za zany anao ohatr'izay. Zay koa diso. Fa fantatro be hoe zava-dehibe ao aminao ilay ho tafiditra ao anatin'ilay université dia lasa misy an'izay toe-tsaina kely izay fa andao amboarintsika izay. Tsy ianao no miezaka miditra ao anatin'ilay université fa satria be dia be ireo université ireo tsy maintsy misy mety amin'ilay tena ianao ireo dia ndao ireny no tediavintsika zany fa tsy ianao no ezaka hanambomboatra ny tenanao fa hitan'ilay izy dia lasa tsy tafiditra ianao izay ilay olana. Fahaditsokevitra kely mety afaka amboarintsika koa dia izao hoe le fiezahanao manao an'izay mety iny zany no mety ahatafiditra anao ao dia le vao niteneniko teo hoe tsy izay fa rehefa hitanao hoe iza no mety aminao ka mahita an'ilay université ianao dia manambara ny tenanao marina tsy misy fanamboaramboarana dia ambony be lavitra ny fahafahanao sy ny fanantenanao ho tafiditra ao anatin'ny université io satria ho tsapan'ilay olona izay. Zay tantely ngamba ny fanamariana kely etỳ ampiandohana. Efa sy manadapatsiahy an'ilay tafatafa nataontsika tamin'ny iray volana lasa izay hoe fataro ny tenanao dia izay ianao manontolo mihitsy zato isan-jato tsy hanam-pinatsanalana no entina manomana ny antota-taratasy sy manomana an'ilay hoe fanohizana fianarana any États-Unis izay satria fantatra foana iny rehefa ao anatin'ilay antota-taratasy ilaina izao ilay hoe manao ohatran'ny karazana famelabelaran-kevitra atsoratra moa izany
tantara mombanao raha hoe fianarana moa zany na ohatry ny any amin'ny toeram-piasana dia ohatry ny hoe mivarotra kely momba ny tenanao ianao mba ahafahan'ny université resy lahatra fa mendrika an'ilay toerana an'ilay ano fianarana any ianao dia iny izay tena zava-dehibe hoe izay mety aminao izay mombanao mihitsy ny aloha ny atao fototra lehibe tena hoe mafonja tsara masaho tsara izay dia avy eo mandeha ho azy ny fisafidianana ny université sy ny toeram-pianarana tokony alehanao. Rehefa ao anatin'izay fanomanana izay ihany manao ahoana ny fanomanana manomboka ahoana zany ny fikarohana tokony ataoko haka-toerana mpianatra indray eto Manohina rehefa hikaroka an'ilay toeram-pianarana na université dia manomboka ohatry ny ahoana ilay fiomanana mila ataoko zany mialohan'izay rehetrarehetra izay. Ny fiomanana mila ataonao mialohan'izay zany dia nivelabelaritsika tao anatin'le tafatafa teo aloha izay azonao iverenana jerena dia fampatsiahivana kely sady tena tafiditra tao anatin'ity tafatafa ity koa hoe raha hijery an'ilay toeram-pianarana ianao dia any amin'ny 12 na 18 volana mialohan'ilay fotoana hanombohan'ny taom-pianarana any Etazonia no mila mahafantatra ianao hoe iza ny université andehananao manomboka ny fikarohana zany ianao. Zava-dehibe izay satria ao anatin'ny tranonkalan'io université io no ahitanao ny andinindininy rehetra momba ny taratasy takiny, momba ny fepitaona rehetra mila arahana, momba ny vatsim-pianarana mety omeny sady ao ny ahitanao hoe mety amiko ve le izy sa tsy dia eo ianao le mila manao fisafidianana. Mitaky fotoana izay satria be dia be le safidy efa fantatritsika moa fa na ny teny frantsaiza milaza hoe misy an'le hoe embarras de choix satria rehefa be loatra dia lasa tsy hitandray hoe iza no alaina dia izay no mila hakanao fotoana tsara hamantaranao tenanao izay tena ilainao ary hamantaranao an'ireo université rehetra ireo dia herintaona na mihoatra meloa zany dia efa manomboka an'izay ianao. Hisafidy université averina hatrany hoe 4 arivo ny université any Etazonia azo hisafidianana ho antsika izay hoe mikasa ny ano fianarana any zany 4 arivo zany sarotra be ny hijery hoe ahoana izy amin'ireo no mety amiko amin'ilay maha izy any tenako dia inona zany no torohevitra indray hoe inona zany no tena hoe zava-dehibe tsara jerena voalohany indrindra mila ataoko ao an-tsaina zany raha za mpianatra hoe hisafidy université dia ahoana ny ahafahako mandamina ny ao an-tsaiko hoe hisafidy ilay université fa reto avy no tena mila efa tohako voalohany indrindra. Ndao roa jerentsika hoe inona tsara jerena hanamora ny safidinao satria dia tsy ao anatin'ireny zany dia miala izay tsy ao anatiny dia miala dia farany misy ambiny kely taraiky eo dia ireny zany le izy. Ny anisan'ny voalohany aloha dia ny amin'ny resaka lafiny ara-pianarana manolotra an'le programme tediavinao ve le université zany hoe efa mila mahafantatra zany ianao aloha meloha hoe inona ny lalam-piofanana mahaliana anao. Marina fa raha hiditra taona voalohany ianao dia mbola tsy takiana hiteny hoe tiany iana ny lalam-piofanana ao arahako fa mbola ataony manao zavatra generaly ianao matetika aloha ahitanao kely an'le izy dia avy eo ianao any amin'ny taona manaraka mifidy amin'izay fa efa mila fantatrao meloha hoe sehatra inona ny mahaliana anahy sy tiako hianarana ary tiako ampiasaina ao aorianan'ny fianarana dia izay toeram-pianarana manome an'iny zany no jerenao. Izay toeram-pianarana mety malaza ao anatin'iny sehatriny satria toeram-pianarana misy samy mampalaza anazy ohatra fantatra izy hoe mifantoka kokoa amin'ity dia azonao jerena izay. Mila fantatrao meloha koa hoe inona ny niveau hidiranao. Master's programme ve sa taona voalohany manome an'izay ve le sekoly sa sekoly ho an'ny olona afaka baka ihany izy ohatra dia efa tsisy zany izy raha tianao master ianao ohatra. Ny diplôma tianao azo misy manko sekoly manome diplôma ao aorianan'ny 2 taona ao aorianan'ny 9 taona na mihoatra dia ianao zany mahita hoe za angamba nifantoka kokoa amin'ny asa dia mety 2 taona le ampiana community college izy le antsointsika hoe manao an'izay ohatra arakarak'izay. Inona ny taranja tianao ameno an'ireo lalam-piofanana alehanao satria na samy lalam-piofanana mitovy azy tsy mitovy ny taranja ao anatiny arakarak'ilay université dia izay ny antony hidiranao any anatin'ilay université mijery hoe ty lalam-piofanana ty inona ny an'ito université iray ito inona ny an'ito anankiray ito tsy tena tiako ito anankiray ito fa mifantoka be loatra amin'ny tahak'izao na tahak'izao fa tia mahaliana anahy kokoa. Ilay sekoly ampahafantariny ao anatin'ny tranonkalany koa izay
mety ohatra izy hoe ankizy vitsivitsy no ampianarina miaraka dia resadresaka ny ataony na fanoratana boky na fanomezana devoir bebe kokoa na mety hoe fitondrana ny ankizy mijery any amin'ny toerana samihafa ohatra ny fomba fampianarany dia ianao zany mahita hoe iza ny mety aminao. Any anatin'ny tranokala koa dia ampahafantariny sady ny mpampianatra dia mety mahaliana anao hoe ity mpampianatra ity izao ny lalana ny lalovany. Ary any koa ny ahitanao ny fanampiana atolon'le toeram-pianarana amin'ny resaka fianarana zany misy le antsoina hoe tutoring centers manampy an'le mpianatra rehefa manana olana kely izy manana an'izay ve le sekoly raha mila an'izay ianao sa tsy voatery mila an'izay. Misy koa le hoe International Student Services Office ohatra dia reny zany ahitanao hoe misy fanampiana mety azony atolotra ve. Izay ny amin'ny resaka amin'ny lafiny ara-pianarana. Fa tsy izay ihany mijerenao rehefa hijery toeram-pianarana fa mijery koa ianao le fiainana ao am-pianarana zany. Firy ny mpianatra ao amin'ilay toeram-pianarana. Misy mankony amanarivony, misy amanjatony kely fotsiny ny raisiny. Lehibe olona ve sa le vitsivitsy olona ny mety kokoa aminao. Toerana mila misy kilasy mandry ve ny tianao sa tsisy kilasy mandry. Aiza ho aiza ny misy an'le toeram-pianarana any États-Unis. Mazaka an'le toetrandro amin'le toerana ve ianao. Mety aminao ve le kolotsaina ao amin'io toerana io. Manahoana ny fomba fiainan'ny mpianatra hita ao anaty tranokalany koa izay ambarany ao hoe ny mpianatra atao aminay dia manao fety isaky ny week-end na tsy fantako izay teneniny eo na hoe ato mifanampy be mpianatra amin'ny taranja samihafa dia misy an'izao organisenay ato dia ianao zany mahita hoe izany mahaliana anahy. Misy ihany koa ny fialamboly atolotry le toeram-pianarana sy mety hoe mampalaza na ahafantarana le toeram-pianarana koa dia ozy ianao hoe satria za tia basket be tia ohatra manao an'izao dia ao zao mahaliana anahy. Dia anisany zava-dehibe koa ny fahafantarana hoe firy ny isan-jato mpianatra vahiny raisiny toeram-pianarana io sy misy ao amin'io toeram-pianarana io. Le raisiny aloha hitanao hoe ambonimbony kokoa zany ny fanantenanao ho tafiditra ao raha betsaka ny raisiny fa faharoa koa atsapanao hoe misy toerana tsara ho anao zany ao raha bebe kokoa mpianatra vahiny. Fa mety mahaliana anao koa ny any amin'ny toerana be Amerikana kokoa ohatra dia tsy maninona koa izay fa safidinao. Farany anisan'ny hojerenao koa dia ny hoenti-manana. Ankoatran'le lafiny ara-pianarana sy ny fiainana ao am-pianarana, ny hoenti-manana dia tena zava-dehibe koa amin'ny safidin'ny toeram-pianarana ao ale. Ohatrinona ny saram-pianarana io toeram-pianarana io, samy manana ny anazy izy arakaraky ny hoe publika sa privé, arakaraky ny ville misy anazy, arakaraky ny karazany. Dia ianao zany mahita hoe ohatrinona ny zakanao. Manolotra vatsim-pianarana ve izy? Raha manolotra vatsim-pianarana izy karazana vatsim-pianarana ahoana ny atolony mety afaka tafiditra ao anatin'le fepetra tedaviny ve dia izay jerenao raha mamaly an'izay fanontanian'izay izy dia anisany ao anatin'le tedavinao. Izay angambany amin'iny tantely. Maro dia maro izay mbola misy tsipirihany mbola mila fantarisika ihany satria averina foana atao anatin'ny tafatafa mivantana ity hoe fantaro ny tenanao ny tianao atao, tanjona tianao tratrarina, ny zavatra vitanao, zavatra afaka ho tratrarinao, tanjona foezaka sy lavitrezaka afaka tratrarinao manampy anao izay rehefa manomana an'ilay hoe fanovizana fianarana any États-Unis izay ianao. Fantaro ny tenanao dia rehefa mametraka fanontaniana koa amin'ny Education USA na eto amin'ity page Facebook ity dia amprisihana foana isika tsy hanao fanontaniana ahoana re zany tsotra be hoe te hianatra any États-Unis inona tokony ataoko, averina any aminao indray fanontaniana anontany aloha ny tenanao hoe inona le mombamombanao zany anampy anao amin'izay ny Education USA ary ety manohina angamba dia apresiantsika hiteny hoe fa inona zany le valim-panontaniana mila homaniko rehefa ohatra ka hoe mangataka fanampianareo fa nefa nareo koa mila amandatra bebe kokoa ny tenako dia ampio amin'izay hoe inona le valim-panontaniana mila homaniko dia meloa. Indrindra amin'ilay hifidy an'ilay toeram-pianarana azafady dia université tiana andehanana. Misy fotoana miteny olona hoe ny malagasy mamaly fanontaniana fa indrindrindrindra ny tia fitediavana toeram-pianarana sy ny lalana ny fianarana any États-Unis ity raha misy mpamibetsaka amin'ny zavatra ho ataonao dia hamaly fanontaniana. Ka reto anisan'ny fanontaniana mila valinao raha ohatra ianao ka eo anatin'izay dingana hoe hisafidy toeram-pianarana izay. Mila hainao ny mamaly hoe
nahoana no any États-Unis ianao no hianatra. Ilainao no mamaly an'izay satria miankina an'izay le safidy ho ataonao sy le famenoana ny fisoratananarana rehetra rehefa avy eo ny faharesendahatranao anatin'le izy sy ny faharetana anananao ao anatin'ny lalana lavabe ho alehanao. Resy lahatra avenao fa tena États-Unis le izy. Zay aloha mila valinao. Inona ny tiako ianarana, inona ny mahaliana anahy, inona ny zavatra tiako, ny zavatra manavanana anahy, inona ny tiako atao ao aorianan'ny fianarana. Ny mahafinaritra amin'ny toeram-pianarana any États-Unis dia tsy resaka fianarana fotsiny matolony ianao fa manolotra fahafahana ivelatra amin'ny lafiny rehetrarehetra izy amin'ny fialamboly, amin'ny fifandraisana, amin'ny fizarana kolontsaina, amin'ny teny, zavatra maro samihafa. Dia raha efa fantatrao meloha zany hoe sehatra ohatrohatr'izao no mahaliana anahy, manampy be anao hamantatra ny université mety aminao iny satria na ny kolontsainan'ilay université na ny karazana teny ampiasainao sy ny sisa rehetra dia izay zany mila fantatrao hoe inona ny zavatra tianao mahaliana anao ary tianao atao ary ny fianarana. Mila valinao dia hoe mila fanampiana ara-bola ve aho? Raha mila fanampiana ara-bola hatraiza le fanampiana ilaiko satria betsaka ny fanampiana amin'ny ampahany. Dia mila mahafantatra zany ianao hoe mety afaka mahavita n'ity ampahany ity fa mila n'ity ampahany ity dia afaka mahita any anatin'le tranokala sy any anatin'ny fomba maro samihafa ianao hoe ito le ampahany tedaviko dia ampy anahy io. Sa ve tsy maintsy feno le ilainao dia arakarak'izay zany le izy. Inona ny toeram-pianarana mifanaraka amin'ny filako eo amin'izay zany ianao le mamaly hoe zay daholo le ilaiko izy ary no mifanaraka amin'izay. Inona ny fepetra sy fepotona takiny io toeram-pianarana io mba ahafahako manohy an'le lalana rehetrarehetra zany. Dia famerenana kely an'le fanamariana tany amin'ny voaloha hoe aza miezaka be apiditra ny tenanao amin'izay tsy atafidiranao zany satria ho sahirana fotsiny ianao hanao an'le lalana rehetrarehetra fa mandany fotoana tsara mijery hoe mety amiko io afaka miditra ao satria reto daholo ny antony dia tohizako amin'izay le fisoratananarana. Raha raviny izay rehetrarehetra izay manohina ampatsiahiviko ihany hoe le lohahevitra amin'ity androan'ity hoe manao ahoana ny tokony ataoko rehefa hisafidy ny université tiako hidirana any États-Unis. Efa voalaza ny atsipiriany teo azonareo iverenana jereny ty vidéo ty fa raha ravina indray mandeha zany izay sy raha pina mety mbola tsy voalaza manohina dia mety ho inavy ireo torohevitra fehany zany. Torohevitra sy pratika kely afaka atolotra ianao aloha zany dia misy an'ilay tranokala antsoina hoe Peterson's PETERSON''. Tapenao eo amin'ny Google io dia mamoaka site web anankiray. Tonga dia misy toeran'izay ery ambony anoratanao an'izay mot-clé anao zany amin'le recherche tianao atao. Mety hoe le lalam-piofanana tianao arahana na toerana any États-Unis ninona tianao soratana eo. Soratanao io, klikenao hoe search dia mipoitra ety ambany ety lisitra na université any États-Unis mamaly an'iny fikarohana nataonao iny. Dia ampirisianay ianao hijery an'io satria manampy be ao anatin'ny fitediavana. Rehefa avy napoitranao zany le mot-clé dia mahazo an'le lisitra ianao afaka miditra any anatin'ireny université reny tsirairay avy amin'izay mahita hoe inona ny ity ny antsipiriany. Tsy tena mahaliana anahy aleo le ray ty afaka tazomy eo zany ianao manomboka manao an'le izy. Faharoa, tranokala toeram-pianarana no toerana tena mila izaranao iarahana sy jerena isan'andro na isaky ny tsy fantako hoe firy andro zany. Tena zava-dehibe io ary mahafinaritra amin'ny any États-Unis dia efa noezahana natao manaraka ny toetrandro foana ny tranokala ary fomba ahafahana mifandray amin'izareo tsara mihitsy sy mameno ny antsipiriany rehetra mombamomba ny toeram-pianarana ao. Ao anatin'ny tranokala ny ahitanao ny soratra rehetra momba n'izay takiny, momba ny daty, momba ny fiainanao anatin'le toeram-pianarana. Misy fotoana zareo miorganize an'ilay atao hoe campus visite. Jerenao ohatrany hoe any zany ianao fa aty any
dia asehoany hoe zao ny ato a ohatr'izao ny ohatr'izao a reny koa azonao ajerena misy horonan-tsary maro samihafa ao momba n'ilay toeram-pianarana dia efa azonao jerena sahady reny amafisina ihany koa hoe azonao atao mihitsy ny mifandray mivantana amin'ilay ao anatin'ny international admissions office rehefa mahita ny adresy mailaka ny ianao anontany hoe ohatry ny ahoana ny ao misy mpianatra malagasy ve ao azonao omenana ve ny adresy mailaka ny ohatra ho resahako izy ninona tianao ho resahana zany a amin'ireo olo ireo dia azonao resahana mivantana izy dia torohevitra tolotra eo anao zany averina foana le hoe fantaro ny tenanao izay tianao sy izay ilainao a ary farany a mareta amin'ny fikarohana lalina izay ho ataonao fa amokatra le izy sotra tompo ie maharetatra farany fa zay maharitra lasa any États-Unis eny mba hoe tonga amin'izay tanjonao zay zany hoe ano fianarana any États-Unis ianao a dia manaraka an'izay torohevitra sy torolalana ihany moa ny Education USA Madagasikara fa any aminao mihitsy ny tena la clé an'ilay tetikasanao amin'ny ankapobeny ny teny an'ilay hoe jereo tsara ao amin'ilay Peterson za teo a ilay tranonkala anankiray zany izay efa manao sivana sady manampy anao manao sivana sahady a isafidy an'ilay université tianao andehanana Peterson zany nosoratanao eo Google dia ampidirinao daholo eo ny mots-clés rehetrarehetra momba an'ilay hoe ohatra hoe lalam-piofanana tianao ianarana na toerana tianao andehanana any États-Unis any avaratra atsimo andrefana atsinanana ve tsy mandeha azelona zay zany a torohevitra lehibe a afaka manasivana n'ilay université miisa 4,000 afaka mandray mpianatra any États-Unis dia rehefa mijery any amin'ny site web ireny koa dia torohevitra anankiray site web eo ihany fa satria atao amin'ny page Facebook tsika no miresaka manana page Facebook avokoa ireny manana tambazotra sosialy avokoa ny akamaroan'ireny université ireny a dia aza misalasala mijery sary mijery nyresadresaka any anatin'ireny page Facebook ireny a dia afantaranao hoe ay mety amiko na tsy mety amiko ty université anankiray ity zay zany mamarana n'ilay tafatafa mivantana androany manohina sahivina hoe iray amin'ireo dingana arahana ao amin'ilay dingana 5 averina eto foana hoe 5 steps to US study izay resahanay foana rehefa mametraka fantaninana hoe te hianatra any États-Unis inona no tokony ataoko dingana 5 aloha tsy maintsy fantatrao iray izay androany izay amanaraka sika iresaka aloha hevitra hafa indray manohina sotra betsaka foana amin'ny fitondrana valim-panontaniana feno dia misaotra foana ny ekipa rehetrarehetra izay manao izay na totosan'ity tafatafa mivantana ity saorana betsaka ianareo aza misalasala mametraka fanontaniana misy ekipa mamaly anareo foana amin'ny teny malagasy amin'ny teny anglisy veloma tompoko